eo amin'ny vaovaon'ny toe-karena kosa indray fahombiazana io no azo ampitinana ny andiany faharoa ambin'ny folo tamin'ilay hetsika foire international de Madagascar na ny film izay natoto saina ny valo ambin'ny folo hatramin'ny iraika amby roapolo may lasa teo teny parc des expositions Forelo eny Tanjombato. Andao ary hoarantsika indrindra ny tatitra avy amin'Andriamatoa Joël Rafitson tale arabaritra eo anivon'ny agence première ligne izay mpikarakara ity hetsika ity. Misy fahombiazana tokoa izay nisongadina tamin'ity taona édition faharoa ambin'ny folo ty raha ny film no resahana satria tratra daholo ny tanjona izay mieritreretina dia amin'ny mahafoara international azy moa dia misy an'ireo investisseur abakivelana izay tonga fa misy koa ireo fivelarana misy koa amin'ny sehatra arakasa zany sy fampirantiana dia misy an'ireo lazaintsika amin'ny teny vahiny hoe cible vaovao izay tonga liny tamin'ny fampirantiana tato anatin'ny film izany misy fivoarana beribe eo amin'ny sehatra asa tsirairay zany izay hita nandrikan'izay efatrandro teto amin'ny film zay misy fivelarana ny film zany sokatra misy kokoa ho an'ny saramabe mahoaka tamin'ity taona ty noho izany ireo secteur d'activité eo amin'ny sehatra zay androfan'ny olona ny zavatra ilainy andavanandro indrindrandrindra no tena nanana fahombiazana tokoa miolotra amin'ireo izay efa mahazatra antsika isa taona.